Vaty fanodina milanja manodidina ny 5 taona voalaza fa tsy ara-dalàna no sarin'ny pôlisy misahana manokana ny harenan-kibon'ny tany araka ny famoaham-baovao nataon'ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratéjika androany alatsinainy. Ahitana vato 7 karazana ireto trahatehaka teto andrenivohitra ireto tamin'ny herinandro lasa teo. Raha nanatanteraka ny fisavana ny tompon'andraikitra dia voamarina fa tsy tomombana ny antotan-taratasy manam-pirofo ny maha ara-dalàna ny fitazonana ireo vato ireo any ka nogiazana aloha ny entana ary andrasana ny toy ny raharaha hoy ny ministera. Efa eo ampanatanterahana ny tombam-bidiny ireo vato voalaza fa tsy ara-dalàna ireo araka izany ny tompon'andraikitra manam-pahaizana amin'izany. Manohitra ny hetsika amin'ny ady amin'ny fitrandrahana sy fivarotana vato tsy ara-dalàna ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratéjika. Ny tokona indray ireo mpiasa mpandraharaha sy ny teknika eo anivon'ny Université Antananarivo androany alatsinainy. Mitaky ny andoavana ny karaman'ny volana martsa tsy misy atakandro izy ireo ka nanakandalina sy nandoro ratsan-kazo. Hatramin'izay dia isaky ny 25 ny volana no mandray karama saingy nisy indray ny baiko midina fa ny 27 hatramin'ny 7 ny volana ambony no mivoaka ny karamanay. Androany anefa efa 4 aprily kanefa mbola tsy azo ihany ny karama volana martsa hoy ny fanazavan'ny iray tamin'izy ireo. Aleo alefa positra ihany ny karama raha izay no anafaingana ny fandoavana azy ho iatrany izy ireo. Ny sahatra avokoa moa ireo asa rehetra ary na ny mpianatra aza dia tsy afaniditra ny faritry ny université. Ramadan ho an'ireo mpino silamo. Nanomboka ny faran'ny herinandro lasa teo ny fotoanan'ny Ramadany ho an'ireo mpino silamo. Ny Ramadany izay midika ho volana manan-kaja ho an'ireo mpino silamo rehetra maneran-tany, volan'ny fifamelana, fibebahana ary koa fitiavana hoy ny filohan'ny fikambanana silamo eto Madagasikara. Manentana ireo mpino eto amin'ny nosy ity farany mba hitrotro ambavaka ny firenena sy ireo mpitondra isanjokajiny mba ahitana fahombiazana sy irosoana mankany amin'ny tsaratsara kokoa. Anisan'ny andro lehibe eo amin'ny finoana silamo ny Ramadany. Mandritra ny iray volana dia tsy misakafo sy tsy misotro rano mandra-piletiky ny masoandro ry zareo. Any amin'ny faran'ny volana Ramadany kosa no ankalazain'ny silamo ny fety antsoina hoe Eid al-Fitr. Ho an'ny Madagasikara manokana dia andro tsy fiasana fa andraisan-karama ny faran'izany volan'ny Ramadany izany.